baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andriananjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana indray no ionako aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Fifaliana hatrany ny mitondra aminao ny toy ny lesontsika zay mahakasika ny momba ny vavaka hatrany moa zany naseho ny didikazo manitra tao amin'ny fitoerana masina Israelita. Rainezany an-danitro, misaotra anao fa meno anay ireny lesona mahafinaritra ilainay satria tsara ho amin'ny fiomananay amin'ny fifian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra izany. Mamelana efa ny heliko satria tahaka ny tsy dia mba rototra amin'ny fivavahana loatra izay taranak'olombelona ary magaga ny anjely izany. Raha tokony hododina izay resaka amin'ilay Andriamanitra mpamorona n'izao tontolo izao, ataonay tsinitsinina izay. Ka noho izany mamelana ny heliko anao mamindrafo amin'ity namako ity. Avelao ny fahadisoanay rehetra, ny tsy fahombiazana. Ianao no mahafantatra ny hoavinay, ka dia ankinina eo am-pelantananao ny hoavinay, ary ny hoavinay dia tianay ho eo aminao mandrakizay eo amin'ilay fiainana mandrakizay. Amindra fo aminay ny ianao. Omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anoro lalana anay izay tokony ho ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, izay rehetra mahasoa. Amen. Efa noresantsika teto fa tsy tokony atao ambanin-javatra mihitsy izany atao hoe mivavaka izany. Miresaka amin'Andriamanitra, manambara ny etaetam-pontsika aminy. Kanefa mialoha izany, tokony mba miaino izay sitrak'Andriamanitra isika, fa tsy ny antsika ihany. Koa raha iresaka vavaka isika, dia tsara ny milaza amintsika. Fa ireto antom-bavaka ireto ny tokony tany saintsika, dia azo antoka avetrany ny valiny. Inona avy izy ireo? Voalohany amin'izany, ny fangatana famelan-keloka. Sitrak'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra tokoa rehefa ny zanany no mangataka famelan-keloka aminy. Izao no voalazan'ny Jaona 1:1-7. Jaona 1:1-7. Raha mihaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy andininy ao amin'ny tantara faharoa toko 7:7. Tantara faharoa toko 7:7 milaza toy izao hoe: raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho, ka mela ny elony ary hasitrana ny taniny. Hitanao amin'izany fa ny fangatana famelan-keloka dia tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Dodina izy ny amela ny eloko ao raha manaiky sy mifona ianao. Ianao no mifona aminy, fa tsy ilana mpanelanelana izany. Tsy ilana olo-masina izany. Tsy ilana mpitondra fivavahana izany. Fa ianao no miazakazà makeo amin'Andriamanitra hitady famelan-keloka. Raha ohatra kosa nanao fahadisoana tamin'ny namanao ianao, miazakazà makeo amin'ny namanao hitady famelan-keloka. Zay vao miazakazà amin'Andriamanitra. Manaraka izany, ny antom-bavaka manaraka tokony ho angatantsika ihany koa dia ny fangatana ny fanahy masina. Raha mangataka mandrakariva ny fanahy masina isika, dodin'Andriamanitra hamaly izany. Zao voalaza ny Lioka 1:2-7. Lioka 1:2-7 amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha ianareo na dia ratsy aza
malala hanome zavatsoa ho any zanakareo tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho any izay mangataka aminy. Ilaintsika ny fananana an'io fanahy masina io. Ilaintsika ny fiarahana isan'andro ho feno an'io fanahy masina io. Fa raha tsy feno an'io fanahy masina io tsika dia anisany ho lavina. Ary tadidio aoka tsy hanao azy ampalahelo an'io fanahy masin'Andriamanitra io. Fa rehefa malahelo io fanan'Andriamanitra io dia tsy misy azo atao intsony. Tsy afaka ibebaka ny mpanota anankiray, tsy afaka ifona, tsy afaka hiala amin'ny lalany ratsy izy ka dia ho very mandrakizay rehefa ho avy Jesosy. Somary lavalava ty fatelo ty fa tsy ho vakiditsika. Dia ny fangatana fahendrena aintsika tsara ny amin'ny Solomona mpanjaka. Rehefa nanontany azy Andriamanitra hoe inona ny tianao ataoko, dia nangataka fahendrena izy. Tsy nangataka vola aman-karena izy, tsy nangataka voninahitra izy. Fahendrena no nangatany Solomona mpanjaka. Mpanjaka voalohany 7 ny 7 ka hatramin'ny 7. Mpanjaka voalohany 7 ny 7 ka hatramin'ny 7 ary ny 5 ny 7 ka hatramin'ny 12. Ny 7 ka hatramin'ny 12. Ny atombavaka manaraka dia ny fangatana fiarovana antsika. Araka ny Salamo 170 ny 15 dia miteny toy izao izy. Salamo 170 ny 15. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Dodin'Andriamanitra hamaly izay rehetra zanany mitady famonjena sy fiarovana eo aminy. Move tsy tokony ho amin'Andriamanitra no hitadiavantsika an'izany, fa ho any amin'ny tapakazo, ho any amin'ny sikidy, ho any amin'ny kalanoro, ho any amin'ny vato aman-kazo. Oka ajanona treo izay fomba zay. Ary mila mivavaka mafy ianao. Fa raha ohatra ka tafaroboka tamin'ireny ianao, sarotsarotra ny ialànao amin'ireny. Mila mivavaka sy mifady anina mafy dia mafy ianao. Fa raha sanatria efa tafaroboka tamin'ireny, tsy hamelanao moramora zany Satana zany. Ny Matitoko 9 ny 17 dia toy izao no voalazan'ny antombavaka izay nampianarin'i Jesosy ny mpianany. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fangatana fiarovana zany no tokony ataontsika antombavaka. Ny antombavaka manaraka dia izay voalazan'ny Matitoko 9 ny 10. Matitoko 9 ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ny fangatana manaraka zany dia fangatana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Io anefany mila fainganina io. Na dia manantena io sika, nefa midorororo, tsy mihetsika, tsy miasa ho an'Andriamanitra, dia ho tavela eto amin'ity tany ity, ho dorana, ho levona miaraka amin'ny Satana eto. Koa zava-dehibe ny fangatahantsika ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy any amin'ny raha olo-lanitra. Aingana. Ny antombavaka manaraka dia voalazan'ny 12 amin'ny vavaka nataon'i Jesosy ihany. Matitoko 9 ny 12. Dia ny fameloman-tenantsika sahaza isan'andro. Tsy azony be loatra tsika ka hanadino an'Andriamanitra. Na sanatria tsy ho isy mihitsy dia ho afa-baraka izy. Fa tokony hangatahantsika amin'Andriamanitra ny sahaza antsika isan'andro. Zao voalazany hoe ome ho anay anio izay anina sahaza ho anay. Zava-dehibe ny fanaovantsika zany atombavaka zany. Ny olona rehefa nahazo ny fiadanana izy teto amin'ity tany ity dia milaza fa tsy misy Andriamanitra.
tsaroko vazaha anankiray frantsay zay. Tena manao tsinitsinina an'Andriamanitra izy. Nanao antony akofakana nofotony. Ny zavatra alefa ny asesiny mandrakarivo anatiny atodoko dia hoe tsy ilaina zany mivavaka zany. Zava-doza nefany ny kapon'Andriamanitra taminy ray andro fotsiny maty daholo ireo fiompiana nitadiavany arenareo. Tena nangay ay ilay Ramose tamin'izay fotoan'izay. Ny fangatana ho an'ny manaraka indray dia ho an'ny mpitondra. Tena zava-dehibe ny mivavaka ho an'ny mpitondra antsika. Na momba azy ianao na tsy momba azy, ento ambavaka foana izy. Ahoana moa voalazan'ny Timoty 2:2 Timoty 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mananatra volony indrindra aho, mba atao izay fangatana fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandro fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famoatinana rehetra. Zava-dehibe zany. Ary eo amin'ny Jeremia 7:7 izy dia miteny hoe mivavaha ho an'le firenena izay andefasana anao ho babo, mba hisiany fiadanana zany ny antony. Ka raha miadana zany firenena zany dia mba miadana ihany koa ianao. Ary zava-dehibe indrindra hoy Ezra 4:5 ny vavana ho an'ireny mpitondra reny. Ny antony dia zao, mba hanatera mifanatitra ho antraka sitrana ho an'Andriamanitra ny lanitra sy hivavahany mba ho ela velona ny mpanjaka mba amin'ny zanany. Tsy ny kristianina mihitsy ny maniry mpitondra ho faty aingana. Tsy ny kristianina mihitsy ny maniry mpitondra sy ny taranany ho ringanana. Fa ny kristianina dia tokony hivavaka ho an'ny mpitondra. Na manahoana ataon'ny mpitondra, atoroy an'i Jesosy zay zavatra ratsy ataony. Fa Jesosy mahay manafay azy. Jesosy mahay manitsy azy, ampitiavana nefa fa tsy ampatezerana. Jesosy ihany koa ny ray andro dia nampianatra. Ao Matia 5:4-7. Matia 5:4-7. Fa tokony hangataka ho an'ny fahavalontsika. Tsy hoe ho aringana izy, tsy hoe ho levonina izy, fa tokony hangataka ho an'ny fahavalo isika. Tena toe-tsaina kristianina zany. Zany nampianarin'i Kristy. Iny le olona tsy mahazoazo anao an-tanàna iny, ao an-dakilasy, any an-tsena, naiza na any amin'ny fiarahamonina misy anao any, mangatà ho an'iny olona iny amin'Andriamanitra. Za zao dia tena olona tia mitahiry akoho. Fa dia mahatratratra any amin'ny 20 ao anatin'ny volana anankiray na 2 ny akoho angalarin'ny olona. Fa za dia mavita mangataka ho an'ny fahavaloko, mifona ho azy ireo mba ho avelan'Andriamanitra amin'ny fahotany, ary mba tsy hanao intsony izy amin'ny manaraka. Eny, na dia mety mbola hanao ihany izy, mba tsy mitanako ny ahazo azy. Misy ohatra anankiray koa, rehefa nenjena ry Petera dia ngadra tao an-tranomaizina, dia naherina angataka ho azy ny mpino namany. Ny fangatana tsara ihany koa zany tokony ho asandratsika amin'Andriamanitra dia fangatana ho an'ireo izay mijaly noho ny fanarana ny fahamarinana. Asan'ny Apôstôly 2:12-15. Ary farany, ny fangatana ho an'ireo manokana ny androny ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Reny pastora, reny mpitandrina, reny mpitarika antsika ireny dia olombelona tahaka antsika ihany. Mety hanana fahadisoana izy ireny, mety hanana fahalemena izy ireny. Andao mba hivavaka ho azy ireny. Efesianina 4:9-12 sy 17. Efesianina 4:9-12 sy 17. Ny Kolosianina 4:4-7 ary ny Tesalonianina 4:7-8 sy 2. Ireo rehetrarehetra ireo ny antombavaka. Ry namako, zava-dehibe eo amin'ny tantara famonjenantsika ny vavaka. Na andohalika ianao, na hitsangana ianao, tsy maninona zany. Asandrato ny vavaka. Aoko ny fiainanao ny vavaka. Naseho an-tsary tamin'ny alalan'ny fanaterana. Ditika azo manitra tao amin'ny taberna kely izany vavaka zany. Jesosy mihitsy aza no nanome ohatra antsika fony mbola tety izy nivavaka tamin'Andriamanitra ray izy. Ny alohany nanomboany ny asany araka ny voalaza Matia 4:9-2. Ny alohany ny anendrena ny mpianany,
Lioka toko fahenina ny 512 sy 13. Nandritra ny asany dia nivavaka Jesosy. Marka toko 1 ny 5:13 ary ny Marka toko 5 ny 5:14 sy ny sisa. Ny alohany ny atreny ny ady mamay dia nivavaka Jesosy. Matio toko 5:20 ny 5:17 ny 5:12 ny 5:14. Ary na dia teo ambony hazo fijaliana aza dia nivavaka Jesosy. Tadidinao ilay teniny, raha eo mamela ny elo ny fahatsifantany izay ataony. Ny Lioka toko 17 ny 14:13 azonao hojerena. Tsaroa fa tamin'ny mahaolona 100 isan-jato an Jesosy no nivavahany. Fa raha amin'ny Mahandriamanitra azy tsy tokony hivavaka izy. Tokony hivavahany izy amin'ny Mahandriamanitra azy. Ary tena tsy fahotana ny mivavaka amin'ny Jesosy. Ahoana kosa ny amintsika? Fa na dia amin'izao ora ayanonao azao dia mbola mivavaka ho azy ho anao ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra Jesosy. Move ianao, move izaho, move isika ho kamo. Miankina amin'izany no famonjenantsika. Aza tao ambanin-javatra ny vavaka. Ary aoka ho saintsainanao mandrakariva fa mifona ho anao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra Jesosy. Mialony ny aviany aka izay miandry azy marina tokoa. Araroty ary. Araroty ny fanatonana azy amin'ny alalan'ny vavaka. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity an'ity ary mametraka mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma to. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?